raisina fifaliana mandrakariva ny mitondra ny fiarabana ho antsika rehetra amin'izao fotoana takariva izao. Takariva mahafinaritra izay ahafahantsika miaraka migioga miatsara ny ten'Andriamanitra. Tena fiainon'ny fahasavan'Andriamanitra antsika, mitsy antsika riavana satria tsy avelana ho rery. Be dia be ny zavatra atrehantsika, be dia be ny zavatra manahirana antsika. Ary mety ho latsaka amin'ny fiankiviana mihitsy ny ara, tsy afaka miatrika ny fiainana satria variana amin'izany olana miseho eo amin'ny fiainantsika izany. Kanefa raisina tombontsoa ny mifampiresaka ary mandinika indray ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria misy vahaolana tian'Andriamanitra ampitaina aminao, misy fanantenana lehibe izay tian'Andriamanitra omenantsika amin'izao fotoana izao. Tsika dia mikatsaka valiny amin'ireo zavatra manahirana antsika. Dia ity fotoana takariva ity dia fotoana sarobidy ahafahantsika mandray ny famindrapon'Andriamanitra ary dia fifaliana ny miaraka amintsika amin'izao fotoana takariva izao. Alohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra amin'ity hariva ity dia andesantsika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra tomponay eo, mankasitraka anao zahay, manona ny anaranao satria Andriamanitra mpahary ianao, Andriamanitra mpamonjy anay ihany koa. Mahafantatra ny atsipirian'ny fiainanay Andriamanitra ianao ary tian'olotra zavatsoa anay tsiraray avy. Koa mangataka ny fanatrianao zahay, avelao ny fahotanay, avelao ny elokay, amasino izay homendrika ny voninay tao. Fotoana sarobidy izao fotoana izao, koa handray ny tenanao zahay, dia aoko ho feno fanenao masina. Ary ihany koa dia afaka mipiatra ny tenanao eo amin'ny fiainanay. Mba hitondra fahasalamana, hitondra fiaingana vaovao, hitondra fitahiana ary hitondra fiainana be dia be ho anay Andriamanitra izany tenanao avy aminao izany. Dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra faharoa izay hodiniantsika zany amin'ity fotoana takariva ity dia nampitondraina aloha teny hoe moa mpitandrina ny rahalahiko vao. Fanontaniana voalohany io izay napetraky ny olombelona tamin'Andriamanitra, napetraky kaina tamin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ina moa no zavatra miseho? Andehantsika hijery ny tantara, andehantsika hiverina amin'ny Baiboly. Ary fanontaniana mamperitreritra zany satria tsika ho fiainantsika dia manahoana moa zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra, manahoana fifandraisantsika ny fianakaviantsika amin'ny fianakaviantsika, amin'ny fifandraisantsika eo anivon'izany fiarahamonina misy antsika izany. Andesantsika hijery ny teny ao amin'ny Genesis 4:1-5. Manao hoe asa moa mpitandrina ny rahalahiko va aho. Genesis 4:1-3. Manao hoe ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrana Abela kosa voaloha teraky ny ondriny dia izay matafy. Ary Jehova nakasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Nitondra fanatitra ho an'i Jehova ireto mpirahalahy ireto. Voalaza eto zany fa ny any Kaina dia nivokatry ny tany no netiny mba ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa ny any Abela kosa dia ny voalohany teraky ny ondriny raha jerena ny fanatitra nataon'izy marara dia samy tsara avokoa ireo fanatitra ireo. Ny mampiavaka azy anefa zany dia izao ny fankasitran'Andriamanitra. Voalaza fa Andriamanitra nakasitraka ny Abela mba mifanatitra izay nataony, fa Kaina sy ny fanatitra izay nataony kosa tsy mba nankasitrahany. Miangatra ve Andriamanitra, mitanila ve Andriamanitra, fa samy mitondra fanatitra zao izy mirahalahy, ary samy fanatitra tsara avokoa zany no nentina, kanefa ny any Abela no nankasitrahana, fa Kaina sy ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrahan'Andriamanitra tamin'izay fotoana
izay. Inona moa zany no antony? Satria tsy fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony Kaina. Reo ray aman-dreny izy maralahy de nampianatra fa tokony biby tsy manatsiny no atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra zany taridalana zany. Raha mijery manko tsika teo amin'ilay tantara teo aloha teo amin'ny Adama sy Eva, de hoe namono biby tsy manatsiny Andriamanitra, natao fanatitra io, ary nyvonoana ilay biby mba hanomezana fitafiana ho an'ny Adama sy Eva tamin'izay fotoana izay. Nampianatra an'izany tamin'ireo zanany ireo ray aman-dreny ireo, ary tokony handray an'izany izy mirahalahy, fa Kaina kosa tsy mba nandray, tsy mba nanaiky an'izany torohevitra avy amin'Andriamanitra izany, fa i Abela nanaiky an'izany ten'Andriamanitra izany, ka dia ny biby ny voalohany teraky ny ondriny no nateriny ho an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Voalaza fa hoe tezitra Kaina satria tsy narana, tsy nekena ny fanatitra zay nataony tamin'izay fotoana izay. Ry havana malala, rehefa tsy arana ny ten'Andriamanitra dia manao zavatra disy ny olona, ary mety mahavita zavatra ratsy mihitsiny eo anivon'ny fiarahamonina. Andeke ho toizantsika ny tantara amin'ny 1:4 Genesis 4:1 manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha ratsy toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriny kanefa ianao no tokony anapaka-azy. Hitantsika eo toriavana fa tezitra i Kaina, nanjombona ny tarehiny, ary sosotra tamin'Andriamanitra izy, ary tezitra tamin'ny rahalahiny koa tamin'izay fotoana izay. Andesantsika ijery eo amin'ny 1:5 Genesis 4:1 manao hoe ary Kaina neteny tamin'ny Abela rahalandry, ary no niteny an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsangana Kaina nanatony an'ny Abela rahalany ka namono azy. Ny fantikana didin'Andriamanitra dia mahatonga ny olona hanao zavatra tsy mety. Raha mijeritsika ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina dia very ny sotoavana, indrindra ao anatin'izao krizy ara-sosialy, olana krizy ara-toekarena zay aritreantsika izao. Ao anatin'ny arety mandrigana isika, mianaka ny arety mandrigana, misy ihany koa ny loza voajanahary, ary raha mijeritsika ny zava-misy dia sahirana ny olona, sahirana ny fianakaviana, sahirana ny fiarahamonina miatrika an'izany toe-javatra izany. Kanefa dia misy angeny manararoatra, misy mampiakatra ny vidin'entana, mety mampiakatra ny vidin'entana, misy mihitsy ny ary zany samy mamono namana, no zany fitiavam-bola izany. Very ny sotoavana ananatsika, very ny fahatsarana, ny sotoavana eo ny fiarahamonina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Rehefa tsy arahana ny ten'Andriamanitra dia mahatonga antsika, mahatonga ny olona hanao zavatra tsy mety, zany tsy fanarahana ny ten'Andriamanitra izany. Andentsika amaky ny teny amin'ny bokin'ny Romanina 4:7 misy teny zay nambarany apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Roma, ary ho antsika ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny maha-kristianina, dia ketsika fa ny Baiboly dia taridalana azo antoka eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny Romanina 4:7 dia misy teny sarobidy manao hoe fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Raha jerena ny fanambaran'ny apôstôly Paoly ry havana dia zao: mifampiankina avokoa ny zavatra zay ataontsika, ary tokony eritreretra isika fa ny asa ataoko zany, ny asa ataontsika, ny teny ambarako
ny teny ambaranao, ny fitondrantenako, ny fitondrantenanao dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainako misy fiatraikany amin'ny fianakaviako ary misy fiatraikany amin'ny mpiaramonina sy ireo namako ihany koa zany eo nivon'izany fiaramonina izany. Andehantsika andray ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Io ny fahasahiranana ry havana. Misy fanontaniana petraka manao hoe moa mpitandrina andralako vao dia mamaly an'izany fanontaniana izany Kristy ao amin'ny Jaona 7:12 andiny 4:30 sy 5:30. Andehantsika jery filazantsarany Jaona. Ao amin'ny Jaona 7:12 andiny 4:30 sy 5:30 manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoko ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Misy didin'ny fankatiavana izay tian'Andriamanitra atolotra antsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izao Kristy tsy roa amantany izao dia aoka hifanohana isika. Aoka hifanampy isika. Aoka tsika irahina. Ry havana malala. Ialao ny lainga. Ialao ny fitiavatena. Fa andesika hanao ny marina. Hikatsaka ny rariny sindrisina. Andesika hifanampy. Apetraka amin'ny fanontaniana hoe moa ve mpitandrina andralako vao. Ikaina dia tsy natanteraka ny ten'Andriamanitra. Ary miala ny ten'Andriamanitra izy dia ny kasa ary namono ny rahalany mihitsiny tamin'izay fotoana izay. Ary ny lesona dia mitondra fampianarana ho antsika. Aoka ny zavatra ratsy tamin'ny lasa ry havana mba tsy hahatonga fahaverezana eo fiainantsika izany toe-javatra izany. Koa misy vahaolana azo antoka omen'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Mahafinaritra zany ten'Andriamanitra izany ary miantso antsika mba haneho ny fiambonam-po, mba hamerenantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary mba hahafahantsika mamerina indray ireo zavatsoa naton'Andriamanitra antsika, gainantsika mihitsiny zany ary hiverina amin'ny laoniny ilay soatoavana izay maizantsika amin'izao fotoana izao. Koa isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika Jesosy noho izany teny manokana izay nomeny antsika izany tamin'ity fotoana anio ity. Andehantsika hiaraka hivavaka. Ry Jehova Andriamanitra io, mankalazanao marikariva zahay ary misaotra anao satria lehibe tokoa ny famiraponao. Na dia tsy tanteraka ary zahay, na dia ameloka ary zahay, dia mamindra fo aminay ianao. Napetraka ny fanontaniana tamin'ity hariva ity manao hoe moa mpitandrina andralako vao, manana didy zay Andriamanitra eo amin'ny fianakavianay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Ary manana valiteny tokony omena zahay eo anatrianao satria tsy mendrika. Very ny soatoavana amin'izao fotoana izao. Mandaro fisedrana mafy zahay eo amin'ny lafiny ara-sosialy, eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Ary mitady alaim-panahy Andriamanitra mba hanalavitra anao, hanao zavatra tsy mety amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mangataka ny famiraponao. Engany ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny teny Kristy, mba hifanohana zay, mba hifampahery zay, mba hifankatia zay, mba hisy ny fiombonam-po Andriamanitra ka ho raisinay mba ho mpitadalana fiainanay ny teninao, dia ho feno fitahiana ny fiainanay, hisy firindrana ny fiainanay eo ny fiarahamonina, ary ho feno fahasambarana avy aminao ny tokantranonay. Dia misaotra Tompo amin'ny anaranao Kristy no angatana zany vavaka izany. Amen.